Teny anarana vitsivitsy aminareo dia anambarako anareo ina ny antony hamonoako azy ireo. Ramenandray be tany amin'ny sehatry ny exportation tena nampalaza an'izany. Ramarsone savony riz tropical, Ravalomanana marka Tico, Rajonary papomady, Ravatomanga mamy Zodiat. Reo anankidimy reo ny tany saiko fa be dia be misy maromaro vitsivitsy izy ao raha tsy teny areo ry Andretsitoaina sy sasatsasany eo fa ny itovizan'izy ireo dia samy mpandraraha malagasy reo ary mpandraraha malagasy potika. Mety misy tantara mifamaofao hoe izy ireo no mifamodika resaka politika na resaka sy ferahantsika malala efa ny itovizany aloha dia mpandraraha malagasy izy ireo dia samy potika. Izy ireo ny itovizany koa dia nampiasa olona amina rivo maro izy ireo ary fianakaviana amina rivo namelona olona amina rivony, zany hoe manaly maro zany ny olona ny velominy tsirairay avy tamin'izy ireo fa dia potika no potehana. Etsakilany ray rehefa be dia be ny karana ny tany saiko ny anarany izay multimilliardaire en dollar, tsisy nikitika fa voamaika ny anahazo faka ary tena voamaika nanehaka amin'ny Madagasikara ray manontolo ny fanjakazakany dia ny karana dia ataoko ny sinoa misy mova sasatsasasany fa ny zavatra nisy dia izy ireny tsy nisy nikitika mihitsy hatramin'izao. Imbetsaka no niteny teto hoe manahoana tokoa moa ty fanjakany ty fa maninonareo dia efa hitanareo fa tena fa hoe midradradratra ny olona, tsy hoe za rery no niteny an'izany fa za moa no santatra azy fa fantatra fa voarain'ny olona le fisainana hoe tena anjakazakany karana Madagasikara. Efa fantatrareo zany, fantatry fa manavesatra ny sainareo zany kanefa tsy santeninareo, tsy nisy na dia ohatra ray raha nataonareo momba an'ireo karanareo fa voamaika ary nareo ohatran'ny ny rehareny araka ny lahatra taminy tahaka ny pingaramika tany Tuliara moa samy nahitan'izany daholo. Fa inona ary ny tena antony zany raha ohatra zay nitsika malinantsika zay dia le vokatry le fanjanahan'ny Frantsay. Ny Frantsay zany tena nanomboka ny potehany aloha ny ara-tsaina dia nanomboka ny potehany koa ny ara-ekônomika dia teo amin'ny sehatry ny ara-tsaina moa nefa inona fanabadona antsika isan-karazany seho tamin'ny fotoan'androny ireny, fa ny ara-ekônomika dia ny fanombanan'ireo elita malagasy izay niverina hoe nanana tombon-dany ara-pahaizana sy ara-bola ka afaka nampiasa vola. Araka le teniko teo hoe mety amin'izy nisy amin'izy ireo famotika fa tsy hiditra lalina amin'izay fa fanohizana izay fanjakan'ny Frantsay izay no zavatra niseho. Dia tsy andaniny zany koa moa rehefa tsy ny Frantsay direct no nanjanaka antsika dia nafindra ny tany amin'ny karana zany le fitaovana rehetrarehetra ahafahana mamodika antsika dia io nomeny ny karana daholo ny sehatra rehetrarehetra ahafahana manan-kenda antsika, ny jirama, ny resaka solika, ny resaka connexion sy ny resaka internet rehetrarehetra hatramin'ny ara-tsakafo feheziny karana daholo. Dia maninona ozy nareo ara no inona ny tiako tenenina ny zavatra matoa ny tenentsika hoe ratsy ty zavatra ty satria zany efa eo ampelantanany fa mbola eo ampelantanany koa ny fitrandrahana rehetrarehetra amin'izay izay zavatra sehatra ngeza be ao Madagasikara na tsy mororina be milanga sy nefa kitikitihany daholo. Ny jirama moa efa kely sisa dia ho azy tanteraka. Maninona ary reto fitondrana reto ozy nareo tsy mikitika satria ny antony reo fitondranareo neka ny karana mampiatrano an'ireo hoe vilahana karana no ipetrahan'ireo ao ivandry any amin'ny toerana samihafa any. Karana mamatsy volan'ireo iveloma sy anaova amin'ny business ahafahany manatanteraka n'izay sitrapony ao akoatran'izay business personnel ataony moa zany izay misy karana foana ao ambadika izany. Vao tamin'ny herinandro zao nisy ministra tao amin'ny Carleton nanangona karana izy ary nilahatra ny karana name vola azy zay le izy satria efa manomana ho aly ministra amin'izao hoe mba manana tanjony hitanay zany fa fomba fanao moa izy dia mety efa hoe ozy ny hoe any anao koa didrangely fa zay le izy takotakonana amin'ny resaka diversion fotsiny tsika amin'izao fotoana izao, ny fisamborana edy sy rosiny iny za moa miandry tsy hanao commentaire zay fisamborana aloha amin'izao na dia fantatrareo ahoana no vokany fa
voamarina foana le teny ke rehefa misy zavatra miseho na tiana fenina dia misy diversion kely atao foana dia hitantsika eo moa ny soitiny. Ohatra ndraiky io zao misy an'ity resaka hoe fitondram-panjakana miasa, manome vary, manome prime sy ny karazany. Tsy hitanareo hoe misy fofofofona fividanan'olona ve zany? Satria nahoana? Raha mika anie no ny teny hoe za tsy hiditra amin'izany fizarana sakafolo zany, fa ny fitaovana nomeko ny olona isany. Nizara vary izy zao tany atsimo, nahita ve nareo na dia angady nombrera ny zarainy. Raha resaka fambolena ohatra ny manavanana ny olona any, nahita ve nareo angady nombrera ny teneny koa. Dia toy izany koa ny resaka prime. Tsara ny manome prime mampiasa mpanjakana, tsara zany tsy ratsy zany. Fa le prime telo hetsy mahery ve mahavita an'le olona firy volana na firy taona, mahavita amin'izao vidim-piainana miakatra be enjana be zao. Dia raha ny fantatra koa dia hoe ohatrany hoe vola vao mikinapo zany nalaina anakany. Zany hoe angalana zany ny atsy amin'le privé le misasatra le mba manantena ny pension de retraite ny angalana le tany. Ny tonga dia nitapahana ny amin'ny potony mihitsy le karama, anomezana ny mpiasa-panjakana satria ilaina ny mba mividy ny mpiasa-panjakana e. Zany mila fantatrareo vahoaka fa zany ny zava-misy ao. Tsy misy fanomezana amikitsy-po fotsiny zany fa misy ambadika politika foana le izy. Za aloha miaraba ny mpiasa-panjakana rehefa mba nahazo toeletsy kosa nareo, rehefa mba mahavidy vorontsoloza telo nareo zany aloha. Fa ny malagasy rehetrarehetra ny 7 isanjatony dia miainao anatin'ny fahantrahana sy menomenona amin'ny tsy fisiana, tsisy solution zay. Eo amin'le resaka hoe verina amin'le resaka izy dimy raha taria aloha taria. Amin'izao fotoana izao nareo mahita hoe misy indray ny mafia vaovao ampiakarina. Inona ny tsy nitovizany tamin'iretsy mpandraraha taloha retsy? Le mafia vaovao miakatra amin'izao tsy manana eritreritra mihitsy ny hoe andeha hanasoa vahoaka, hamorona sosiete, hampiasa olona amina rivony. Fa tena hoe mameno ny paosiny izy dia izay hiditra any am-paosiny amin'izay ny ataony. Hitantsika izany ary ny filohan'ny androm-panjakana mihitsy no manentana azy amin'izany, miditra miaraka aminy amin'izany. Fa tao fotoana zao anangonana rena dia andao anangoka reny dia tsy mahita mihitsy nareo hoe fa fisehosehoana fotsiny miseho amin'izao, misy amin'izao hoe ianona nanao an'izao dia ianona nitory any anona dia naza kitikitihana. Fa reny olona tena tia tanindrazana hony. Ozy le fiterinay tany ambanivohitra izay hoe odoy. Zany ve ny tia tanindrazana olona mpambotry vahoaka, mpanondrana ny harem-pirenena. Zany ve ny tia tanindrazana? Tsaika aloha tsy maninona fa nareo saminareo ihany no fampiarao fa ny anjarako dia tsy maintsy miteny zay, tsy maintsy miteny satria fantatra fa nareo ny tena kansera mamono ny firenenao amin'izao fotoana izao. Hitodika kely amina zavatra ray amaranako an'ity videoko ity. Nisy fotoana tato ato raha natsikaritra nareo dia be dia be vitsivitsy ireo nanao publication momba ny tenako zany, momba ny Rabetsambava. Aloha tonga dia tsorina hoe niditra any amin'ny attaque personnelle amin'izay le zavatra rehefa tsy misy argument na argumentation afaka namalina ny zavatra teneniko. Fomba fiady zany hatramin'izay. Rehefa tsy hita intsony izy amalina an'le olona dia andao sokisokirina momba an'io tsy maninona zany. Tsy maninona zany satria tsy zava-baovao zany akory fa zao. Maro dia maro ianareo no nandefa message dia niteny inona ity. Dia rehefa name fanazavana nareo tany ambadika tany dia ozy nareo hoe mba misy sosikevitra ity, nisy teo 7-8 teo nareo. Amanjato be dia be nareo nandefa message tamiko fa 7 sy 7 teo moa zany ohatra somary nitovitovy jery hoe tadidio fa enao ne zao fa lasa personnalité publique ary be dia be amanaly no manaraka anao, tsy mijery fotsiny fa manaraka anao ary manatenanao amin'izao toetra raha zao mba mila olona anana fatokisana ny olona satria fa betsaka loatra ny olona izay nijoro, niteny sy nilaza zavatra teto fa mirediredy sy mamitaka fotsiny. Fa raha mba azo atao izy dia valio ihany ireny zavatra ireny fa aza velan-jaka fotsiny amin'izao satria
mampirorosaina ny olona izy ary zay ny tanjon'ireny olona reny ampirorosaina ny olona. Dia za moa nanana n'le principe tamin'ny voalohany hoe tsy de promotion an-tenako loatra ny anaovako an'ity, ary raha ny tena marina vidéo ray nieritreretiko atao tamin'ny 25 septembre fa noho ny fangatahanareo, satria nisy ny teny hoe mahaliana be le fanazavana menao fa mba tohizo raha mety rehefa nandramana dia tena nitombo amatapitrisanytsika ny lasa nijeren'le izy. Dia rehefa nandinika hoe marina ihany ny tenin'le olona hoe inona moa ny efinana amin'izany, satria ny antony za no mpiteniny any resaka fangaraharana, tsy mampaninona na fa ataoko sorona ary indrindra hoe renieko le principe napetraka hoe za tsy hanao promotion momba ny tenako zany, satria za tsy manana fikasana ninninona, tsy manana tanjona politika na hoe inona, fa de hoe miteny fotsiny ny eritreretiko hoe atao, miteny mizara information. Fa rehefa nandinika ny tenin'le olona dia zao ary hovaliko reny zavatra reny. Raha mitantaranareo tsotsotra, satria nisy fandraisany tamin'ny parcours zay nalehako amin'ny resaka fiandanina man'olona sy ny politika n'olona ity zavatra ity. Tamin'ny efa nilazaiko ihany ny sasatsasany fa eto izy ho detailleko amin'izay. Tamin'ny taona 2000, volondohan'ny taona 2000 tany dia nanana andraikitra tao anatina orinasa anankiray ny tenako. Tsy teny ny anaran'le orinasa fa miparitaka aminy zany, fa nanana andraikitra tamin'izany teny andraikitra tamin'izany dia tao anatin'ny andraikitra moa zany fanasoniavana sonie olona roa zay nanana fahafahana manao soni seky. Tsy mivoaka zany ny seky raha tsy nisonianay roa reo miaraka. Dia tao anatin'izany zavatra zany ohatr'izay koa raha soniako reriny eo ka tsy nisonian'le ray dia tsisy vola mivoaka, sonian'ny reriny eo dia tsisy dia tsisy mivoaka. Zany hoe tsisy afaka nanarary oatra zany le izy na zana le olona niaraka nanao siny tamiko. Dia nisy fotoana ary nisy seky na 3 milliards FMG tamin'izany fotoana nandalo teo amiko ho siniavina hony, efa nanao sini le olona ray. Dia tsy nety nanao sinia satria nijereko le destinataire-n'le izy natonga saina nefa maninona moa ty olona ity no mena an'izany, inona ny prestation nataony natonga azo mena an'izany, satria olona tompon'andraikitra, olona tompon'andraikitra tamina ministera lehibe zay ministera tutelle ny le toeram-piasana ny sako zany le izy. Dia tsy nety nanao sonia, ary rehefa tsy nety nanao sonia dia nampanatsona tany amin'ny ministera, dia nanontany le ministra hoe inona ny antony tsy anaovanao sonia. Dia ho zaka hoe teny efa be dia be, ary tamin'izany fotoana zany nisy ohatra tamin'izany nisy raha nisy tsy haiko na zandro moa izy iny na zoky nigadra noho ny resaka fanaovana sonia seky, satria le seky ny soniavina tsy tany amin'ny zavatra tokony nalele izy fa nanamboarana zavatra hafa. Dia rehefa nitory le organisme international dia izy niangonany rihatra tao, dia zay ho zaka zaho tsy ho tratra farany amin'io, satria misy tompony orinasa io ary fikambanana maro ny tompony io fa tsy zay, ka tsy hametraka ny soniako amin'io mihitsy dia tsotra be moa navaly ministra tamin'izay hoe zao le izy ary ianao manomboka izao dia fantaro fa atody miady amin'ny vato ianao, tsy misy atody aresy vato zany, ary zay lalana zay toerana ivoahanao ny idiranay, zay moa le izy. Somary ohatrany latsahany kanota kely kanefany ohatrany vao mainka namery analy izy hoe marina zany nataoko matotonga amin'izany fandrahonana zany. Andro vitsivitsy taorianan'izay, andro vitsivitsy fotsiny za moa nitoa amin'ny asany saniko dia nifanerasera tamina manapahefana amin'ny ara-pitsarana sy ny mpitandro filaminana. Dia lasa ohatrany hoe nanana fifandraisana tamin'ny sasatsasany tamin'izy ireo, dia nisy tamin'izy ireo no tonga tany an-trano mihitsy dia niteny hoe raha manana fahafana ho izy miala dia mandana miala eto Madagasikara fa miainga ihany ny dossier noforonina anenjehana anao. Dossier tsisy dika le izy fa na zany rehefa zavatra tsisy dika nefa fanjakana miditra ao anatin'le izy dia sy aza manantena miracle. Dia tena taitra tokoa aloha zay mivady dia nikarakara nanomboka teo dia nikarakara ny momba ny hoe ahafahana miala amin'ny Madagasikara. Teo am-pikarakarana nefa ny azakazaka be le toedrarary dia tonga koa ny fiantsona, dia nantsona tany amin'ny mpitandro filaminana, tany amin'ny polisy moa. Dia teo avao nalala le acte d'accusation hoe nanao diplôma sandoka hony nazoko toerana tao amin'le orinasa ny sako.
dia fanontaniana voalohany aloha satria gaga avy diplôma sanaka dia hoe aseho hoe zany diplôma zany satria mba par curiosité koa mba gaga hoe inona zany dia na le polisy raha me mbola miandry an zareo anatitra an'le izy fa ngambany izy any amin'ny fitsarana no hitondra an'le diplôma fa tsy eto aloha izy fa dia fanadihadiana tsotsotra ny ataona eto dia eny raha tsy maninona fa izy ty ozy izy misy zavatra atao ohatran'ny hoe karazana aingana be ty raha ty satria ohatran'ny hoe tiana hompingorina aingana zany ka dia rapitsy ty dia hiakatra fitsarana fa dia efa miomany ianao ny amin'izany eny araha ny zavatra ray aloha dia zao za to amin'le orinasa ary amanjato ny mpiasa tao dia samy nalala hoe raha nisy ny toerana nisy tsy nisy resaka mihitsy ny fahaizako ny diplômako sy zany nazoko an'le toerana fa nisy tolona natao tamin'izany ary zany tamin'izany lehibeana syndicat dia nitraikevana nanako tamin'ny fanadiovana ny kolikoly tamin'izany afaka manamarina an'izany ny mpiasa n'le orinasa fa nandritra ny fotoana nateo an'le toerana foana ny kolikoly tao foana tsisy kolikoly zany tao amin'le tena orinasa fanaovana kolikoly zany fa foana ary zay zany no isan'ny hoe nametrahana anaty ao amin'le toerana fa tsisy idirany mihitsy hoe inona fahaizana na inona tsisy zany hoe tsisy antony zany ka hoe andeha amorona dossier anatin'ny dossier koa any zara teo tsy nanana fahafana hiditra any amin'ny any satria misy service mikarakara an'izany valy taona tamin'izany ny esako tao ny dossier nidirako tao fantatro hoe inona ny zavatra napetrako tao meko le société tamin'ny dossier fantatro tsara fa tsy nisy diplôma zay nylazainy zareo fa nataoko zany ao anatin'le dossier fa inona ny zavatra nyseho rehefa tonga ny enquête au fond ny apitsiny io zavatra io dia zay ny fanontaniana napetraka le mpanao fanadihadiana hoe ho anareo mpitory resaka faux diplôme ty resaka ty aiza le diplôma hitorianareo an'le olona teo ny anana daholo na ny avocat na ry zareo hoe le izy mbola vao eo mpikarohana anazy zay fa le izy nisy tao amina enquête au fond io zavatra io dia teo moa le substitute tsy tadidiko ny anaran'izy io fa teny hoe aza mba atao zavatra tsy matotra ohatr'izao ty zavatra ty fa rehefa mametraka fitorinanareo dia tonga dia atovy miaraka ao ny document ahafahanareo mitory an'le olona fa miandry an'izay zavatra zay za milamina teo moa le raha tamin'izay fotoana izay fa teo anelanelan'izay amin'izay araka le teniko taminareo hoe rehefa nandeha be le raharaha ary tsy nalala zany nisy nitoro ny petsambava tao amin'ny fitsarana dia rehefa hoe petsambava dia be dibe koa ny juge ny procureur nalala dia nisy amin'izay raha ny antso hoe zao le izy ry zandry dossier farany zay tsisy dikany maro mahamenatra ty zavatra ty fa efa fantatra ny mety ho isuany io fa mandana mandeha fa tsisy antony hijanonana nao fa tsy maintsy hitady hevitra reo ary zao ozy izy ny tiako amarinina anao misy vola be miodina ao anatiny 200 millions ozy izy no ny proposen'le orinasa hiadivana aminao 200 millions FMG ny tena moa anatin'le izy aiza ny ahafahanao hiady amin'ny olona manana 200 millions zany dia tena hoe rehefa vita ny fikarakarana dia lasa nandeha zay menakavy kely miala amin'ny Madagasikara ny zavatra nyseho tao anelan'izay nisy moa ny hoe fandroahana fa inona ny nataon'ny fanjakana tamin'izany nibloquena ny compte bancaire-ko rehetrarehetra tsy nahazo vola tsony tamin'izany tsy afaka nikitika vola ohatrany hoe olona nanodim-bola zany dia nibloquena l'izy nefa tsisy ifandraisany zareo mihitsy le izy tsisy ifandraisany hoe volana hodina sy nina fa resaka diplôma tariny fitoriana dia nibloquena le compteko zay zany ny zavatra nisy rehefa nandeha moa dia ozaka hoe za mijamo kristianina dia zaka izay ny lalan'Andriamanitra mety manana lalana vaovao izy io faritanao anaka dia nanaiky somatsara no nifindra tatya ivelany zay menakavy kely rehefa nandeha moa le fitsarana satria fa tsy tantsony dia nisy vokan'le izy dia nampimebe le vokany fa zao na le olona namoaka ty mariako tsara nareo
na le olona namoka ny prononcer an'le didy ary de olona fantatro de niantso aho de nanamarina le nitenen'le namany hoe nisy 200 millions tao de niteny izy hoe tena mialatsiny raha nanao an'ireny zavatra reny satria ny antony tsy maintsy niteny an'izay aho izy fa hainao tsara fa tsisy olona avitan-dahany zany 200 millions zany ary raha ianao izy mahita le zavatra navoaka koa tsy hoe zavatra tsy azo oarana akory izy fa zavatra tsy maintsy nataoko symbolique lizy izy satria sarotra be koa ridicule be raha hoe zavatra tsisy dikany hoe de andeha hanaovanao zavatra takiny zareo izy tena ny fanagadrana be ohatrohatran'izao fa zaho izy nieritreritra ihany kitiny mbola andano appel mbola andano cassation inako za fa baraky io izy de zay moa de zany teny hoe tsy olan'izany ary zay natonga nanteny tamin'ny vidéo anankiray hoe za mora resaka manana fomba fijery hoe rehefa tsy mahafaty amina fotoana ray de tsy asiko olana tsony fa fafako tany zany le izy tanelanelan'izay moa nametraka fitoriana ihany zahay satria hoe nisy licenciement abusif zany natao tamiko de nandresy nandresy tamin'izay tena volan-tapitrisa maro no tokony alohan'ny le société tamiko fa zao ndray mba hamaliko an'le olona nilaza hoe za nanodina miliara tao amin'le torinasa zay tiako porofony zareo aloha le izy raha misy tena porofo de aseho ato taka amin'ity défi ataoko ty hoe zay mba manana an'izany sarisarina diplôma nataoko zany reo olona efa mikaroka ihany nareo efa mikitikidika momba ihany nareo de avoay eto hitan'ny vahoaka ho hitan'ny olona hoe ty le diplôma nataon'le rangahy io de ty ndraiky io ny condamnation tamin'ny resaka fanodinana vola amina miliara mba aseho hafa be de be ny zavatra tsy arako de aleoko nareo zany mba mamoaka azy de mba mijery koa hoe zao le izy fa zao niverenako le nandresy tamin'ny fitsarana nahazo vola amina million maro fa zao no nataoko tsy nitaky an'le vola afaka manontany an'le orinasa nareo tsy nitaky an'le vola satria izy ako hoe betsaka ny zavatra soa azoko tao amin'io société io ary betsaka ny namana tao ka ohatrany tsy de mety amiko zany hoe société tsy anahy société zay fantatro mpikambana ao anatin'le izy be de be ny mpikambana tao anatin'izany namako mandeha angalako vola amina million maro tena tsy laingy zany teneniko anareo zany azo amarininy zany fa tsy naka an'le vola ny avocat zareo raha nyteny fa maninona ny volanao tsy alainao de ozy aho hoe tsy mandany andro am'zany ary se tsy mandany andro an'izany satria raha navadiko euro mola izy mety nisy ihany fa fantatra procédure be sy ny karazany de eko le saina hoe zany ve ny andeha ina satria fantatro tsara fa raha fa misy vola takino amin'ny orinasa io tsy maintsy misy kolikoly zay ny antony tsy nidirako tamin'le izy za ve de amen'ny posinareo fotsiny fa aloha zany ilaminany zay nitenenako aminareo mba avoay kely ireo olona zany nanodina miliara zany fa so de mahatiantoka satria so de tsy mahatiantoka moa zany million ko be de be nafoky tao le miliara nefa tsy azoko akory eny zay moa zany le tantara tiako tenenina aminareo zany de zay hoe rehefa efa fomba fanao fanjakany zany amoronana dossier ny olona rehefa manomboka mikitikitika ary rehefa mandany lehibe zay le hoe tsindry azo lena ny zavatra tiako tenenina ao anatin'izany de hoe ina ny fandraisany tamin'ny parcours am'izay raha nyresaka hoe fanohanana olona araky ny teneniko anareo hoe 2021 2001 tena isan'ny nanoana ravalomanana faran'izay zokony nanao sorona ny tenako mihitsy tamin'izany satria isan'ny tena nenjehan'ny fanjakan-dratsiraka nisy ministre ny intérieur zay moa efa lasa korazana izy fa tena nampiantso mihitsy hoe fa elamo no izy elamo no izy ny tena sahanohatra n'izao fitondrana zao fa tamin'izany mbola tanora de sa mihitsy ny tena miala tsy ny tompoko fa za mba ao anatin'ny fahatandroraiko mba mila fahafana mila fiainana vaovao fa leo an'izany régime socialiste anareo zany leo tsy nahitako soa zany navoaka n'le olona moa satria raha ny tena marina olona mifankalala ihany zahay tamin'izany satria commissaire teo isotro tamin'izany le ministre tamin'izany fotoana zany commissaire de police teo isotro izy za tena olona nipetraka teo isotro ambala avao isotro nisy de nisy fankalalana ihany fa
rehefa tonga amin'ny fotoana nisin'izay zavatra zay tao anatin'ny fitondrany ngiara-valomanana nisy fanenjehana niatra tamin'ny taolana ao zay fiteny zay dia tena tododo mihitsy nytododamosina tamin'ny ngiara-valomanana satria nanomboka hitako daholo ny kleman'le fanjakana, hitako daholo ny zavatra nisy ny monopolisation ny zavatra rehetrarehetra nanomboka hitako zany. Fa zao za tsy nitsangana nanohatra ndravalomanana direct, tsy nanohatra satria ny antony tao anatin'ny saiko le hoe enatra tamin'ny 2001 hoe zany isan'andro san'andro ny tolona tery ho an'le rangahy io dia mba nieritreritra hoe ohatra ny tsy crédible ianao raha zao anao no sy mitatatata manohatra an'io. Zay fisainako tamin'izany. Fa par contre rehefa taty ively moa za tamin'izany fotoana zany dia tsy dia niraharaha loatra n'le izy tsony. Tena marina zany, tsy niraharaha loatra amin'ny raharaha-pirenena. Nisy reny 2009 reny tsy nanohana sady tsy hoe nilelaka tany amin'ny rajoelina, tsy niraharahiako zany satria ny antony tsy efa tsy ohatrany hoe leo an'le izy zany leo an'le raha politika atao Madagasikara tamin'izany. 2013 nefany rehefa hoe tsy mahazo milatsaka ngiara-valo sy ngiara-rajoelina fa hoe anohana fa hoe ngiara-Rajaonarimampianina zany ny tety amin'ny ilany dia izy moa le candidat anankiray iny dia Jean-Louis Robinson tery amin'ny ilany dia ny zavatra seo dia zao ngiara-Rajaonarimampianina olona ny fanerasera ihany zay na dia tsy fantany ary satria nisy orinasa zay tao andotam-penaka tao dia izy ny expert comptable ny orinasa io dia isan'andro izy tonga isakariva dia miresaka dia ohatr'izany dia noho izay fifaneraselana zay dia lasa fantatrotapika izy. Ary rehefa naheno hoe taty andafy any naheno hoe izy ny candidat dia tonga dia zaka mba tsara kosa zany mba am'izay mba olona tena nianatra fitondrana fitantanana sy fitondrana ma expert comptable moa zany mba hitatana firenena fa tsy hoe dizy tsy hoe zay zany le izy dia nanohana ngiara-Rajaonarimampianina satria ny zavatra ray tena nipetraka atao an-tsaiko koa dia ny fahalalako fa ngia Jean-Louis Robinson dia franc-maçon ary foto-kevitra ny joroko foana zany hoe za tsy manohana franc-maçon zany, tsy manohana franc-maçon zany inona moa zavatra niseho ary ngiara-Rajaonarimampianina no filoha kely indrindra ny fotoana nanohanako azy satria volana vitsivitsy taty aoriana fotsiny dia naheno hoe entre deux tours premier sy deuxième tour nandeha nakaty ivelana izy tsy maintsy niditra tao anatin'ny franc-maçonnerie. Tena ohatran'ny kapohan'ny kanota naheno an'izany. Efa lany izy zay avy naheno an'izay renseignement zay. Tena ohatran'ny kapohan'ny kanota dia tonga dia ozaka hoe zao dia zao dia tsy manohana mitsony ary namana taty izy mifanerasera tamin'ny fanohanana azy nahita an'izany felako tapiko zany satria tsy miditra amin'izany tsy miraitsokombakomba amin'izany dia niala. Rehefa nandeha indray ny fotoana moa dia hitako ny deriva nataon'le fitondrana satria dia teo indray ny trano an-trano sy ny ohatran'izao zavatra amin'izao zao tsy maintsy misy foana ny mafia tohanan'ny fanjakana amin'ny resaka fanodikodinana amin'ny rehefa tonga amin'ny fitondrana izy zay le izy dia tonga ny 2018 eto amin'izay le tiany rahalahy koto fantatra hoe naninona ny nanohana ny rajoelina. Za raha nanohana ny rajoelina dia nisy zavatra ray zay somary nahataitra dia zay vao nahita filoha name ohatrany hoe karazana projet amin'ny programmany zany dia ny IEM moa tamin'izany pejy vitsivitsy fotsiny izy io fa namaky azy mihitsy dia hitako hoe le zavatra tena hoe tena ilain'ny firenena zany no hitako voasoratra tao. Dia zay nahatonga anahy nanatrika le mitinina nataony ngiara-Rajoelina taty à Paris le nilazaiko hoe na risiteniny tao be dia be ny mpanao politika tao dia nametraka fanontaniana tamin'izay hoe ahoana tompoko ny ahafahanao mifinansie an'ireto zavatra teneninao reto satria tamin'izany na ny JIRAMA io na ina dia etaeta ao anatin'le izy zao dia namaly kosa aloha ngiara-Rajoelina tamin'izay dia ohatrany hoe voavaliny tena takotako daholo le zavatra voazavany hoe zao ny ahazona an'ity zao na ahazona an'ity zao ny anafana manao an'ity nahazo tehaka be izy tamin'izay tena nahazo tehaka be izy tamin'izay dia teo nanapa-kevitra hoe oke ty olona ity zany no toanako dia za satria za fa niteny hoe za tsy hanohana Rajaonarimampianina zany intsony efa niatra tamin'ny tolana amin'ny fanenjehana azoko tamin'izany izy Rajoelina moa no mifaninana dia normalina be zany lasa nanohana Rajoelina fa nandeha ny taona hery taona mahery teo
jereko tsisy na dia tamin'izay loniny tsisy na dia tamingana projet iray raha tafiditra nataony tena tsisy dia natomboka tonga saina hoe zavatra hafahafa ty a jereko ndray koa tao anatin'le izy dia niverina ndraiky io nataon'ny fitondran'ny Ngara-Jonary Mampianina hoe na ireo olona rehetrarehetra tompo mena-kely tao ndapana nanjaka tokana mihitsy nivoaka daholo reny anarana rehetrarehetra reny ry Augustin Andriamananoro, Raoul Dinas, ry Lalatina nivoaka daholo reny anarany reny dia tena ozy aho hoe tia raha mbola misy zatra ray teneniko anareo tamin'ny 2018 raha nanatrika ny investiture tany izaho raha nanatrika investiture tany tsy hoe akory ny zavatra ny dedavina tany fa mba ohatrany hoe amin'ny maha-olom-pirenena moa zany dia mba nisy zavatra nataonao tao anatin'izy dia mba zay fantany io Rajoelina fa tsy niona tamin'izany mihitsy tany tamin'ny investiture vita ny investiture dia nody zay nisy ihany olona nasiana niona taminay fa tsy dia niinteresse anay le resaka fa ataonay ahoana moa ny zay hoe manana fiainana milamina ty dia hiditra amina zavatra tsy milamina ny tanàna fa entre parenthèse fa nisy fotoana za sy le olona niaraka tamiko no sakanana tsy navela niditra tao amin'ny arena tamin'izany izany nanakana ngia Augustin Andriamananoro sy ny ekipany satria nieritseritra izy fizahay diaspora zay moa no anarana nentinay tamin'izany dia andeha hitady toerana any amin'ny Ngara-Joelina no nahatongavanay tany dia tsy navela niditra zay tsy nampaninina anay moa izy kina moa ny aferanay amin'izany satria nisy ohatran'ny karazana nisy kabarin-Rajoelina atao tamin'izay dia efa tsy tafiditra ternao dia tsy tafiditra ina ny ilanao vanina amin'izany fa iny zany efa karazana prémisse ny zavatra iseho aty aoriana dia iny moa le teneniko anareo amin'izay hoe nitsangana amin'izay zany thème izy iny dia le TEM io ny zavatra tsikaritry voalohany dia hoe ainga Augustin Andriamananoro ny tena namorona azy fa mody napetraka fotsiny Rajoelina fa inga Augustin dia nisy fotoana moa fivoriana taty ivelany taty tamin'izay tao akaiky ny Satlilialina tao izy raha tsy diso dia nandrasako le rangahy iny Augustin zany nandrasako mihitsy izy tao anatina fivoriana satria ohatrany hoe karazana nano compte rendu moa le TEM tamin'izay dia tena tamin'izany efa trouble fête zao zalahy zay niditra dia saika fa hoe dia hiteny ny zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana Rajoelina sy saika nitsinitsy be an'inga Augustin mihitsy tsy sampotra moa satria eniny hoe misy olona mitady hitifitranao ao tsy hoe hitifitra mono akory fa amin'ny alalan'ny vavo dia zay le izy fa nanomboka tamin'izay 2020 io zay hoe tsy tafavoaky ty tsy lasy ty zavatra ty fa say ve olona mafiasy voafehan'ny olona tsisy lavana azy le fitondrany dia tena nanohatra Rajoelina faran'izay zokiny miteninareo naninona ianao tsy nahinom-peo mihitsy tsy hoe tsy nahinona feo fa tamin'ny andron'ny Rajoelina ary namorona hira indray hira politika na dia fa tsy nisy ela be ary zany hoe tarika am-petsam-bavy zany nanorona hira politika tamin'ny andron'ny Rajoelina ary ny hira isan'ny foroniko tamin'izany dia le fitabitro mikitikely dia misy anankiray koa le pot de vin namorona zany hira zany fa zao nampalahelo fa tsy nisy na radio ray sanandefa n'le hira tsy nisy tena na radio mpanohatra na UMBS lazainareo fa radio mpanohatra tsy nisy sanandefa n'le hira na atahotra teo zany dia fantatra hoe bon tsy afaka andresy tsy afaka hanao ininona mihitsy mbola tsy nisy resaka vidéo moa tamin'izany tsy nisy resaka hoe fampiteny ohatry zao ka ina moa hoe maninona ianao niteny fa tamin'ny alalan'ny hirany ihany mba fahafahako miteny nefa moa rehefa tsy afaka nandefa ny hira dia mangina mipetraka tamin'ny fifidianana tamin'ireny tolona farany za moa tsy nanohana nizaniza tamin'le fifidianana ireny satria efa fantatro amin'izay nanomboka teo nanana informateur be dia be hoe resaka kilalao fotsiny io sarisarinady fotsiny io fa aza mandany andro amin'io dia tsy niditra mihitsy fa zao le izy tamin'ny tolona teo dia nandefa hira version vaovao an'ny misy mialo mavolony nataoko ary io hira io dia efa tena hoe karazana natao mise à jour ny zavatra tolona niseho tamin'ny fotoana iny fa zao radio ray mba nasanandefa azy tsy maninona manonona n'le anarana IBC no nasanandefa azy fa ny radio sasany tsy nisy sanandefa azy ny tiako tenenina aminareo amin'izay hoe zay zany le fomba fifaneraserana eo amin'ny sehatra ara-politika sy ny zavatra misy amin'izao fotoana dia ozy nareo hoe tsy naheno anao mihitsy zay
teo fa tsy afaka ny teny hoe inona no teneno fa rehefa araka le fanazavana nomeko anareo teo am'izay hoe rehefa nahita fa zavatra teneko amin'ny vidéo tika za tsy de pieno andreny influenceur be de be taty reny fa niryso tsy nieno andreny satria tsy de niinteressé ana loatra fa rehefa nanao an'lisy de hoe naliana olona le izy nanomboka teo am'izay ary nanomboka hoe alao ary hotohizana satria za tena betsaka ny zavatra fantatro ary zany mahatonga afaka miteny zay zavatra rehetra niseho am'izao fotoana zao zay mbola iseho. Zay angamba ny fanazavana tsotsotra indrindrindra raha mahita an'ity namana koto de zay le izy tsy hoe resaka fahadondronana na tsy fahadondronana akory fa ny zavatra rehetra misy antony daholo fa zay fotsiny tiako ampianarina anareo ary zany ny tena filamatra tiako ampizaraina aminareo ajanao ny fanatisma ajanao ny fanatisma fa ny hevitra sy ny programa no ifidanana olona fa tsy le olona fa raha vo le olona ny tianao sarotra be aminao miala amin'iny ary zany ny olana am'izao fotoana zao raha ny mpanohana ravalo no teneninao hoe tsy milaminy ravalo fa tonga de fahavalo ianao fozy ianao zay ny anarany zay moa ny anaranareo hoe fozy ianao aneka foza taloha tsy olan'zany za ty loka foza aloha foza sosy tena tiako mihitsy kraby sosy teotrzay ko raha vo mikitikitika rajoely ianao de tena ianao lalomangy ianao fa zany dénomination apetraka zany tsy mampiovinininy zany tsy ho an'ny malagasy zany tsy ho an'ny malagasy zany fa raha ohatra ka tsara ny fiainanareo tam'izay olona nitohananareo de porofo eto de teneny hoe zao ny fiainanay zay ny tena ninambary milamina sakafonay na tsiry foana ny zanakay nianatra zay afaka ny tsabo ny zanakay sy ny aretina zay ana zay tsy nisy problème délestage jirosorano de normal nareo raha ohatra ka miaro andreny olona reo fa raha tsy zay kosa inona ny antony arovana olona raha ohatra tsy zay ny zava-nisy fa firenena mahantra foany Madagasikara hatramin'izay ka zay no entiko itenenanareo oka reo olona oka ty resaka fanatisma aveugle ty satria tsy mahasoa atsika io de fara mandreto mpanao compte faiky mandrera tena mieno ny zatra lazaiko nefa ny aveo zao le izy aza mieno ny zatra teneniko nareo fa be de be ny compte faiky niova fo am'izao fotoana ohatra am'izany nisy anakiroa tamin'ny ray tamin'ny herinandro de tamin'ny herinandro ambony nisy anakiray de zao ny teneniny le tamin'ny herinandro mialatsiny azoko izy fa tia ny tena anarako io compte faiky io ndreo marikeko mihitsy tamin'ny voalohany vao nanao vidéo de tsy nanao afa-tsy ny manaratsy de manenjika de nanompo tena nanompo de hoy aho hoe de miteny izy fa zaho izy izy rehefa tena nieno an'le vidéo anao rehetrarehetra de tena hitako hoe marina le izy izy ary voamarina foana voamarina daholo fa tena mialatsiny aho izy de fonana aminao zavatra nataoko fa mba neoko ny fialakotsiny izy de fafako daholo ny zavatra rehetra ny teneniko mombanao tamin'ny compte faiky nataoko de ny fafany le izy zany ny tena atao hoe zava-dehibe satria misy aminareo reo tsy mieno an'le izy fa tonga de karamaina fotsiny de mamorona compte faiky moa araka ny teneniko anareo hoe sokafo fotsiny le izy hitanareo hoe olona ray na olona roa mody namany eo satria fironaingana le izy mba hahafahana mamaly événement anakiray de zay ohatra mifanao tamin'ny andro taloha zany de zay le izy hoe raha ohatra nareo andany andro ihany amaly de soit aza miaino ny vidéo teneniko io soit mieno tanteraka de mba maiza mandalina fa tadidio fa mbola isan'ireo olona mijaly nareo am'izao fotoana zay ny tiako tenenina fa de mampahiry atsika malagasy ary misaotra ny amin'ny fampahirezana fa aza matahotra nareo fa za tsy hijanona zany ka za tsy maintsy miteny foana raha mbola tsy miova ny fiainan'ny malagasy de miteny foana zay Madagasikara ny malagasy